Fifaliana ho andray ny miaraka amintsika amin'izao andro fahatelo izao izay hamakafaka atsika ny lohahevitra hoe ny adidy amin'ny firenena. Mino aho fa maro amintsika nefa mahafantatra ary ao anatin'ny fanarahana an'izao fandarana izao. Misy ihany koa ny voasambany arabaina nareo mirary soa amin'ny fiainonareo an'izao fandarana izao. Io ihany koa ny fijerena izany ny tompony momba atsika tsirairay avy. Engany ity fandarana ity dia mba hitondra atsika ho amin'ny fanavaozana, fantsina ary hanomeanao fahalalana na dia kely aza ny amin'izay tokony atao mba handoso ny faritra misy anao, handoso ny tanàna, ny distrika, handoso Madagasikara ka dia ireharentsika ny amin'ny fahombiazan'izao firenetsika izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Andehary isika angataka ny fanahy masina, hitarika atsika indray hoe ahoana ny tokony atao ny amin'ny lohahevitra amin'ity andro hafatelo ity. Hivavaka tsika. Andriamanitra tomponay nomenao fotoana izay amin'izao andro fahatelo izao handinihana, ianarana indray ny amin'ny lohateny manaraka Tompo Andriamanitra. Ta io ity piaino ity, aoka ianao hamelany heloka rehetra, hamindra fo aminay ianao Andriamanitra. Maniry zay Tompo Andriamanitra mba ho azo tsara ny hafatra ka hisy lehilahy sy vehivavy, hisy tanora izay hanaraka mandrakariva ny teninao. Raha misy mpanapaka Tompo, mpitondra isan'ambaratongany izay manaraka izany dia aoka Tompo Andriamanitra mba atapandrakariva izy ny andraikitra izay miandry azy ary aoka izy Tompo mba azoto mandrakariva iaino ny feoanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andro fahatelo isika, ny lohateny dia manao hoe ny mpitondra sy ny mpanolontsainy. Ny mpitondra sy ny mpanolontsainy. Mbola ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahafito no andinin'ny fototra izay vakiana amintsika amin'izao efanantsika izao. Mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahaenina sy fahafito. Anaran'i Jesosy no amakiana ny teny. Ary ireo boamam-panjaka naka hevitra tamin'ny zokiolona izay nitoetra teo anatin'i Solomonina rainy fony fahavelona ka nanao hoe ahoana ny hevitra avalon'ny vahoaka. Dia hoy ireo taminy, raha mety ho mpanompo ny vahoaka ianao zao ka hanompo azy sy hanao teny mora aminy dia ho mpanomponao mandrakizay izy. Ry mpiaino malala, hitantsika eto zany zao ilay mpitondra vaovao, ilay mpanjaka vaovao raha ny tontolo-kevitra tamin'izany dia hitantsika eto fa manana mpanolontsaina izy izay manodidina azy. Na dia teo aza hoe mpanjaka izy, manana fahefana faratampony, afaka manapaka eo ny eo, dia nisafidy ity mpanjaka ity, ny anantona ny mpanolontsainany, anantona ireo olona izay naka ny hevitra ary ao anatin'izany ny mpanolontsaina zokiolona. Nanaraka ihany koa izy ny arofenitra tamin'izany eo amin'ny fakana hevitra. Dia ny voalohany dia andinin'ny fahaenina isika dia mahita hoe naka hevitra tamin'ireo zokiolona izay nanolontsaina ny rainy izy. Ary eo amin'ny andinin'ny manaraka isika, ny andinin'ny fahasivy, dia hitantsika ihany koa fa naka hevitra ihany koa izy tamin'ireo mpanolontsaina, tamin'ireo tanora, tamin'ireo tovolahy izay mitovy taona aminy, niara-nira taminy ary azo antoka fa be fahalalany. Iry voalohany dia be fanandramana, manam-pahendrena satria efa nahita ny fanandramana, ny fahendrena atao amin'ny Solomonina ary afaka manandrana ny tokony atao sy ny tsy tokony atao.
naka-hevitra tamin'izany ireo mpamampandraka. Ary move tsy lesona ho antsika ihany koa izany, ho antsika izay manana andraikitra eo amin'ny sehatra isan'ambaratongana, manomboka tany amin'ny repoblika izany, eo amin'ny androm-panjakana tsirairay avy, ny faritra, ny distrika, ny komina, dia zao, aoka ianareo anana mpanolotsaina, aoka ianareo anana mpanolotsaina amin'ny sokajy maro. Inona moa no tiana ambara amin'izany? Aoka zany mba anana mpanolotsaina zokiolona ianareo, zany hoe mpanolotsaina izay manana traikefa, mafantatra ny zava-nisy teo aloha ny ankehitriny ary afaka manana poa alala ny amin'ny ho avy. Ilay mpitarika ny manana mpanolotsaina, manana izany teto Rehoboamy. Ary eo ihany koa ireo mpanolotsaina izay mitovy taona aminy, izay niara-nihira taminy, zany hoe niaraka niofana taminy angambany, izay nandray falana taminy, dia teo ihany koa izany. Andeha isika hamaly hoe inona moa zany zao ny avalin'ny mpanjaka ity fitakian'ny vahoaka ity? Move tsapan'ny mpanjaka vaovao ny olan'ny vahoaka? Azo antoka zany fa matoa zany lay mpanjaka eto, nanatona mpanolotsaina, dia tokony efa trapany zany ny olan'ny vahoaka. Ary raha trapany zany dia mazava ilay fanambarana teo hoe hampiena ny fanompona izay atao ao amin'ny fanjakany. Inona nefa ny zavatra nitranga teto? Inona ny zavatra nitranga teto? Ny andinin'ny fahavalo isika dia mahita hoe nolavindreo Rehoboama ny hevitra nomen'ireo zokiolona. Nahoana moa no tena aminareo mandrakariva hoe ilaitsika ny manana mpanolotsaina, conseiller zokiolona, izany hoe ampitraikefa, ampy eo amin'ny taona zany, mety ho zokon'ilay mpitarika amin'ny taona izany, mety ihany koa izany zokony eo amin'ny diploma, na ihany koa manana fanandramana ny amin'ny fomba mampahendrena eo amin'ilay toerana izany mpanolotsaina izany. Ry mpitarika malala, raha tianao ny aomby, raha te hanome vahaolana mety ianao, dia aza maikamaiky. Tsy maimaika teto ity Rehoboama ity, fa nanantona izy ny mpanolotsaina zokiolona. Inona moa ny tombontsoa azo avy amin'ny mpanolotsaina zokiolona? Ato amin'ny ohabolana toko fa 720, andinin'ny fafito, ohabolana toko fa 720, andinin'ny fafito, dia zao no voalaza ny teny anaran'i Jesosy: ny marina mihevitra ny adin'ny malahelo, fa ny ratsy fanahy tsy alala fahendrena. Ny marina mihevitra ny adin'ny malahelo, fa ny ratsy fanahy tsy alala fahendrena. Ny mpanolotsaina zokiolona eto dia nihevitra ny fahantrana teo amin'ny vahoaka. Ity conseil zokiolona ity teto, izay tamin'ny andron'ny Solomona, fa mbola teo izy tamin'ny andron'ny Rehoboama, dia nahita izy ny fahoren'ny vahoaka tamin'ny faraparan'ny fitondran'ny Solomona. Koa dia nanome hevitra izy. Nanome hevitra izy ny amin'ny tokony ataon'ilay mpanjaka vaovao. Marena etony fa ny conseiller dia manome hevitra ny ataony. Dia mijanona eo. Ny conseiller dia manome hevitra ny ataony. Zany hoe ny fanapa-kevitra zany dia miankina amin'ilay antefany zany ny manaraka. Andeha itsika hijery hoe inona ary moa zany ilay tolotsaina endry izay nomen'ny conseiller zokiolona eto, ary azo ampiarina tsara izany eto Madagasikara. Azo ampiarina tsara izany eo amin'ny sehatra maro samihafa eto Madagasikara. Izao ilay andininy ato amin'ny andininy fafito manao hoe: dia hoy ireo taminy, dia hoy zany ilay zokiolona tamin'ny mpanjaka: raha mety ho mpanompon'ny vahoaka ianao, izao ka hanompo azy sy hanao teny mora aminy, dia ho mpanomponao mandrakizay izy. Ahoana tsara hoe dia hoy ireo taminy: raha mety ho mpanompon'ny vahoaka ianao zao ka hanompo azy sy hanao teny mora aminy, dia ho mpanomponao
mandrak'izay izy. Nomena an'ity mpanjaka vaovao ty ry havany ny fanalahidy ny lakile mba hampaharitra ny fitondrany. Ny mpitondra mahay koa dia mpitondra tia manompo ny vahoaka. Izany hoe tokony hifangaro amin'ny vahoaka ny mpitondra, mijery, mikarakara azy amin'ny fahoriany sy amin'ny loza izay mitranga eo aminy. Ny mpitondra tia manompo ny vahoaka dia mijery ny tombontsoa ho an'ny vahoaka voalohany indrindra. Ry mpitondra namanao, aoka ny tombontsoa ambony ho an'ny vahoaka no mandeha aloha no ny tombontsoa manokana ho an'ny ankonanao na ho anao manokana. Maniry izahay ary mivavaka izahay mba hitombo isan'andro ny mpitondra eto Madagasikara isan'ambaratongany, mba ny tombontsoan'ny vahoaka izay mahantra vahoaka ao anatin'ny fahoriana sy ny loza no aoka izany no atao lara-pahamena tompoko. Ina nefa zavatra nitranga teto. Move nanaraka ny torohevitra ilay conseiller eto ilay mpitarika voakasika. Ny zavatra miseho nefa ny zao. Nanao teny mafy tamin'ny vahoaka ity mpitarika ty. Andesika anatsoka lesona. Ny mpitarika ilain'ny vahoaka dia mpitondra manao teny mora aminy. Mety ho saritra amin'ny manam-pahefana zay manaraka zao fandarana zao ny resahako eto. Tsy voateraseho amin'ny alalan'ny teny endrana tompoko. Tsy voateraseho amin'ny teny mafy. Tsy voateraseho amin'ny fiantsina na ny fandrahonana na amin'ny fanerena ny fahefana anananao. Anananao ny fahefana fa tsy voateraseho amin'izany ny fahefana ao aminao. Tsy voatery andrahony anao voanaraka anao ny vahoaka eo ambanin'ny commune misy anao na ny fokotany. Izao nambaran'ny ohabolana amintsika. Toko 5:12 ahoana hoy soratra masina, mino aho fa Tompon'Andriamanitra ianareo ka dia andatraka ampoy izao voambara izao. Ohabolana toko 5:1 manao hoe ny famalina mora dia mampianina ny fahatezerana mafy, fa ny teny marary mahatonga fahasosorana. Ka raha tianao ho sosotra dolo eo ambany fahefanao, raha tianareo ho sosotra dolo eo ambany fahefanareo, dia tohizo ihany ny teny mafy, tohizo ihany ny fandrahonana, tohizo ihany ny fiantrena, satria izay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ho tonga fahasosorana izany ary arara ny fon'ny vahoaka ny amin'izany. Koa alefa re ny antro amin'ity fotoana ty ho anao izay manana fahefana na sehatra na sehatra ahoana dia izao. Tsarovo ny ambaran'ny filazantsara amintsika ao amin'ny Maty toko 7:12 manao hoe ny anaran'i Jesosy, koa amin'izany na inona ataonareo, ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka an'izany, fa izany no nanana sy ny mpaminany. Raha atao amin'ny teny hafa dia izao hoe ry mpitondra namanao, ny olona dia araka an'izay hitondranao azy. Raha mora aminy ianao dia mora aminao izy. Raha injanonao izy, raha naovanao fiantsina izy sy raha honanao, dia ho avy ny fotoana hivaly aminao ny tahaka an'izany. Andesika hivavaka ho an'izany hafatra izany ka mba hisy olona izay niento tamin'ity hariva ty nampanapaka na vahoaka mba samy andrenisana izay tandrify azy ny tsirairay. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, nomeno afatra manokana teto izay, afatra izay milaza aminay fa ilaina tokoa ny mpanolontsaina mialohan'ny fanapahan-kevitra. Ampio Andriamanitra ireo mpitondra isan'ambaratongany firenenay mba tsy hamerina ny fahadisoan'ny Rehoboamy, ka ny tositra endry dia nolavina izany. Aoka mba ny tombontsoa ambonin'ny firenena, ny tombontsoa an'ireo vahoaka sahirana sy mahantra no lara-pamena tompo, fa tsy ny zavatra hafa na ny fitiavan-tena. Maniry ao tompo, mba ny fanahy masinao hiasa amin'ireo mpitarika isan'ambaratongany, mba lehilahy sy vehivavy matahotra anao izy ireo, hifadin'ny ratsy izy ireo Tompo Andriamanitra, ary
iaino ny mpanolotra anay endy matahotra anao ka ny zavatra izay ho tapahana ny programa izay aroso dia isy fetraikany any amin'ny malagasy rehetra izany. Io tompo ity mpiaino ity enganeka mba ho sa izy anambaran'izao amin'ireo olona izay fantany fa mpitondra sy mpanapaka. Ampio izay tompoandriamanitra mba sahanova ny toetranay satria amin'ny talohan'ny fanahy masina izay ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.